Salama, salama. Akory aby atsika faly manonona ny mbola tsara, ny tsaratsara tsambakana akory laly, kozy tompoko, karakory ozy Majunga, manao ahoana ozy Antananarivo, akory aby ozy Fianarantsoa. Miteny Fianarantsoa tsika fa Fianarantsoa maromaro ihany nareo no mihaino ahy. Ary tsara ny mifampita fa amin'ny fotoana ohatran'izao tsisy ny hoe rehefa tsy mifampiantso zany dia midika fa mety peut-être samy adversaire angambany raha ohatra ka zay ny ilazana azy, satria mety ny namana sasany mety voafatopatotra ny zay mety tombotsoa politikany any ambadika any, ary zay zavatra zay mety hanimba zavatra amin'ny zavatra rehetra zay miseho amin'ny firenena. Ka tsy fantako hoe inona le fanambaran'le CNJ zay aloha fa ny tena marina be dia be no misandoka amin'izao fotoana izao, ary tokony hiseho tava amin'izay hoe reto izahay tena CNJ amin'izao fotoana izao, satria fantapatatra ihany izy ireo hoe reto ry zareo fa misy mijoro avy any dia mahavita t-shirt, mijoro misandoka, ary fantatro moa ny fomba fiasan'ny mpitondra fa tena spécialité an'io copier-coller io, manana faninanana manokana amin'izany rahalahy amin'ny haino aman-jery, tena spécialité an'io misolokoloko io, ka tokony misy mesure raisin'ny CNJ malaky hoe ty no mpitondra teninay ofisialy, ankoatran'izay tsy izy. Zay zany fanondroana ry zandry malala, tokony hisafidy nareo mpitondra teny ofisialy anankiray na roa, ny isa-paritra ihany koa etsy andaniny, satria betsaka ny mpisandoka dia manjary ianareo no manjary discrédité ao anatin'le fitsatanana ny raharaha. Zay no misy be dia be ny ohatran'izay, ka resaka fianarantsoa tsika hoe miantso ny namana matsakaiza zany hoe fianarantsoa ohatran'izao, fianarantsoa ohatran'izao. Eto dia mitodika amin'ny andriamatoa Rina Andriamandavy. Mivoaka ny feo Rina fa ianao sy Claudine ary Michel no mitazona ny fianarantsoa, ary tafakatra aty amiko zany feo zany hoe Michel, Rina Andriamandavy ary Claudine no mitazona ny fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Mitazona manakana ny olona sy manambana, ary tonga hatrany amin'ny fanaovana menace mihitsy anga izy zany ho an'ireo vahoaka madinika tsy mandady arina ao fianarantsoa ireo. Ka dia dinidino ihany rahalahy ny zavatra atao sy ny zavatra mitranga, fa manjary sao dia manahirana. Fantatrao ihany fianarantsoa rehefa midérapy zay, rehefa hanomboka lasa zay izy dia manjary ohatran'ny hoe manahirana, fa manjary betsaka ny zavatra tsy voacontrôler, ary ny vahoaka takany fotaka, plus izy terenao plus izy miporitaka, ary tsy mbola nisy hoe tanana na fevahoaka zany, ka tokony raisina lesona ihany ny zavatra mitranga tany aloha, manjary
sahirana amin'ny fandehan-draharaha. Ka de zay zany atsika zay afatra zay rahalahy Rina Andriamandavy sy ramatoa Claudine. Fa noho ny antony zaho moa zany mbola tsy hamaky batsilana ny zavatra hafa, hoe inona tokoa le tombontsoa na hoe inona le zavatra, fa ianareo no mitazona miaraka amin'ny ramatoa Michel ministry ny enseignement secondaire any Fianarantsoa amin'izao fotoan'izao, ary miezaka mampitahotra an'ireo vahoaka madinika tsy mandady arina ireo. Rehefa nifoha maraina io dia natsapa fa manana didy amintsika menakavy, ary taitra be ahako hoe nanofy an'ireto zandarima reto aho. De manofy aho hoe nisy vola amin'ny sakosy mainty, sakosy mainty lavabe ireny zany, anankitelo efatra naterina tao amin'ny Toby Ratsimandava. De hitako mihitsy ao anaty nofy ny tarehan'le zandarima, kintana telo, efatra koa ray angambany, satria ohatrany hoe tsy le masoandro zany le izy no nandray an'le sakosy. De teo moa ny mpiara-miasa aminy anankitelo dia nifampizara hoe ty zany zaraina amindretsy, ty zaraina amindretsy. Tsara ho fantatritsika fa misy ny ohatrany hoe karazany indamnité officiel zay raisin'ireto zandary reto any amin'ny poste, ary nen'zareo x3 ny vola raisin'ny polisy, ary x4 par rapport amin'ny vola raisin'ny miaramila. Tokony mieritreritra zany ny polisy miaramila amin'izay fotoan'izay. De hoy nga kintana efatra, maninona moa eo le nofy zany mengy, maninona moa raha raisitsika tony voly tony e? Tsika zany de hovidiana foana isan'andro eto amin'ny asa tokony ataotsika. De rehefa raikitra ny akamely de tsika no indrean'ny vahoaka tavela selina eto. Ary ny tena gravy dia iaraisany ve mieritreritra fa tsy hitan'ny olona ireo sakosy ireo aterina tao amin'ny biraonka? Iaraisany ve mieritreritra fa tsy hitan'ireo miaramila ireo sakosy ireo aterina tao amin'ny biraonka? Tena ohatrany tsy mety lesy ty zavatra ty. Aleo virina manamboninahitra sasany de miara-manapa-kevitra tsika. Mivorina manamboninahitra sasany, nisy teo amin'ny 9 teo zareo, zandary daholo, à l'unanimité ry zareo nanaiky hoe on garde l'argent, on sauve le peuple, arovantsika ny vahoaka. Alao ny vahoaka hiteny laissons le peuple s'exprimer. Zay manao débordement ihany ny atsika ohatra mamaky magasin na mamaky an'izao fa avelao ny vahoaka hiteny, kita hoe misy estrady mihitsy eo ataondreo, avelao reo hiteny. Tehaka be tao anatin'le fivoriana de nanao déclaration, conférence de presse hono zareo, dia nanomboka teo nobin'ny vahoaka, ary tena ze zandary teny an-dalambe de nahazo bizy tamin'ny vahoaka.
nahazo tehaka tahaka ny hoe reto polisy sy miaramila tsy nandray andraikitra fa variana tamin'ny volan-kely indray no saika lasa mpavalim-bahoaka fa de nanaraka tsy saky taitrana ianao zay nahita zay novitra hoe mais ça veut dire que la victoire est prête. La victoire est tout juste à côté. Il suffit d'envoyer des émissaires sérieux, négocier avec ces gendarmes, ne pas les considérer comme des ennemis, mais aussi considérer leur cas parce qu'ils sont comme nous. Ils vivent dans les mêmes conditions, sauf quelques-uns. Pourquoi ne pas envoyer des émissaires et leur demander gentiment? Enareo tsy vavarinay, c'est pas un colonel eny an-dalambe no midécider an'izany. Ça se décide dans un bureau, entre gens bien, entre gens heureux, entre gens simples qui se respectent. Mety marina le nofy a, mila mifampiresaka. Izahay ve raha maka an'izany décision zany dia hiaro anay nareo, namanay ve nareo? Satria raha malibotana any avy ary de ahoana inona ny zavatra hitranga? Inoako marimarina fa hiaro ny gendarmerie ary hijoro hiaraka amin'ny gendarmerie ny vahoaka hioby azy hatramin'ny farany. Izay anisan'ny lalana makany amin'ny fahafana sy mitondra ny fahafana. Aza adino fa misy forme roa ny colonisation. Misy ny exogène zany hoe avy aty ivelany, misy ny endogène zany hoe tsikasa amitsika. Ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao de tsikasa amitsika. Ary iny nefa ny tena gravy. Iny ny tena gravy. Jereo lay zavatra mitranga ambany. Mamory olona izy 400-500 eo. Fa nanina ny tsy tany Ambohimanaraka le reny nandeha. Fa nanina tary amin'ny 4e arrondissement, ary am'le fantatra fa ao no mitoby, ohatrany tamin'ny andron'ny TTS, ao no mitoby ny mpanao ratsy, ao amin'ny tsenan'Anosy Santiono velomina ny mpanao ratsy, ny mpanao mission. Ohatrany hoe nandeha zany nga rapolay nidera sy nioby an'reto mpandroba hoe tohizo fa tsara ny nataonareo ary nafinaritra ny fijoroanareo, nefa ireo tamin'ny fasiny teo reo, indrindraindrindra fa niafidy zay nandray micro, zay nidirize an'ireny mpamaky trano sy mpamaky magasin reny eran'Antananarivo nitaingina moto, manao casque.
Any amin'ny périphérique amin'ny Mamakera fa tsy mba mijery hoe ary misy tranony vahoaka may, ary misy an'izao magasin an'olona may. De ino indray izy promettre hoe ho amboaritsika daholo ahitantsika solution, amboaritsika zay simba rehetra fa aza matahotra nareo. Oriole, oriole. Herinandro alohan'ny nahafatesany John Elita ane mbola niteny John Elita hoe président aiza ihany lay indemnisation anay prometiavanao nga izy namaly saizy nga volana. Pourtant il s'était engagé à be risque hoe amboaritsika daholo zao fa tsy avetrika ho simbotra zao indemnisena daholo nareo rehetrarehetra. Zay koa ne tafiditra tamin'izany nisy magasin any atao be risque atao tamin'izany qui s'appelait computer center de indemniseny le ry zany de alefasiny liste hatramin'izao ka hita mivola. Na piècenao na clavier n'ordinateur anankiray raha tsy hitanay amina milliard mivery tao. Perte sans TVA, perte avec TVA. Iandry Rajoelina raha misy ny olona karbonetra, raha misy ny olona balarory, raha misy ny olona tranondainy, raha misy ny olona varotra mpitoerana de Iandry Rajoelina. Ino omaly iny izy de mody manao mampalahelo eo, mody manao mampalahelo ry hitako tsara mihitsy ny endrika mody malemilemy tsy fantatra tsy azoko zany vomafy. Raha misy adosona de alefa ty amiko daholo mitedavina amy lahy mialako fa adosona any amy lahy daholo fa ho any amin'izy indray ka raha olon-keny le lahy de miala fa tsy avindray lahy be tantara eo hoe amboaritsika daholo aiza rembourseur milliard-anay endry John Elita ka fa mahatratra any amin'ny 8 milliard any. Nen'le anak'efatra zay ny tena glady tao dimy. Dorany laisany, nangalarany laisany, io ataony laisany io. Laisany any manao an'le de mody hoe ny olona anao hoe zao. Da aveo lahy no miteny amboaritsika io, solotsika io, indemnisetsika nareo. Alefasa aloha nenay ary e. Tamin'izany nenay estimé tany amin'ny 1,800,000,000 ariary tany angambany. Anendry John Elita niaraka tamin'ny stock tao anatiny tao sy ny karazany. Eritreretany lafa zay le ty mbola velona fitarana tamin'izany zay. Raha Iandry Rajoelina ny tenenareo raha misy olona tranondainga de Iandry Rajoelina tena mahavita mandainga kitsaran'ny zareo fandarana tamin'ny Ontina Real iny. Za kosa aloha mbola tsy niteny taminao hoe tsy ambavambola ny hôpitaly e, loza. Tsy ampiherintaonana izy niteny hoe tsy andavambola vadihany vetivetika teo. Za zao no fitahany fanao avokako, za zao no fitahany. Ianao ozy izy calme anao fa zany ozy izy efa niresaka tamin'ny Emmanuel Macron fa ianao tsy extradieny. Ao koa profo zany taitra be. Bon ve fa ahoana no tsy niresahanao? Ianao mba modéré anao tsy ohatran'ny hafa. Tonga tany amin'ny préfecture tonga de direct tany amin'ny tribunal. Extradition.
Ohatr'izy fitahanky masony iny aho a, soianiny aty fa manana droit ianao mamaly hoe ody ve anao sa tsody? Za tsody ianao toa ataon'ireo mihina mifatiko aho. De nandeha ny fitsarana ny procédure rehetra nahatra teo amin'ny 6 mois teo. Resiko ny fanjakana malagasy. De inona voakany indray iny? Milaza izy fa ianao modéré, ianao tsy ohatran'ny rehetrarehetra. De asika fleurir Rakotomalala. Za zany navelana de natory teo fotsiny tsy nijery hoe ty André Rajoelina teny hoe be dia be ny zavatra tsy mety ataony fa nangina fotsiny teo. De voavidiny sur place tsy nandro vola teo izy. Eto ataony zany ny fanambakana ataony. Raha ohatra ianao zany velona tsy mahalala an'izany atao hoe procédure zany. De ino ianao fay procédure officielle no tokony ataony hoe nasoroko n'izao. Et en plus nandanga izy miteny hoe niresaka momba anahy. Raha niresaka momba ny hafa d'accord aho. Fa niresaka momba anahy zany tsy mila resahana. Nahirana. Nantalo an'izany contrôle judiciaire zany ianao taty. Isan-kerinandro tsy maintsy monsieur présenté ana polisy. Au moins 2 fois angambany izy zay. Mandrapavita amin'ny fitsarana. Mafy anie zany. Misy amin'ny olona manko mieritreritra ihany koa hoe ty zavatra atao ty ne zavatra mandeha gona fotsiny de mitabataba eto de vita. Raha ny ahy manokana nandalo tena fotoana sarotra ary tena nandalo tena saina mafy mihitsy fiasana saina ny vady aman-draniko. Tena miteny aminareo fa tena tsy vaniny reo bakelireo. Mahavita zava-doza reo bakelireo. Za raha tena tsy afenoko anareo fa mbola miasa saina mafy aho hoe Jean-Jacques Rabenirina iny amiko a. Mananay ahy ohatry ny hafahafa. Ohatry ny hafahafa ny fandeha anie satria naheno aloha tsika menakavy samy naheno hoe ny ray aman-dreny Ratsirahonana de hijanona hiala tsy hanao politika intsony amin'ny havia. Io zavatra io de atao à l'issue ny congrès. Tsy haiko moa raha nanao zareo tamin'ny 26 septembre natria fa tsy nanara-baovao par rapport an'izay. Fa tokony nisy congrès nataon'jareo tamin'ny 26 septembre. De eo ny officialisena ny départ'ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Qu'est-ce que ça veut dire? Vacant zany ny posten'ny présidence-ny à vie. Tena zava-dehibe nefa an'io. Ary raha ny havia no mitsombadika. Zany hoe raha latsan'ny Jean-Jacques Jean-Jacques Rasondrabe sa Rakotorabe no anaran'izy teto. Raha lasa Jean-Jacques zany izy de mitokena makany amin'ny opposition. Tsy mety amin'ny hafa zay. De nanomboka teo nieritreritra hoe ça ne sent pas. Ça n'était pas un accident. Simple. Ça a été trop facile là. Tsy afaina fa nisy olona maromaro nieritreritra hoe Ianona no namono azy. Fa za miteny anareo fa diso tanteraka nareo. Tanana efa namono olona tamin'izany andro. À mon avis, tsy manana proof fa de zay no tsy hanonako ny anaran'ilay olona. Fa io olona io no mikendry depuis no président amin'ny à vie à la place-ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Nisy cas anankiray tena flagrant. Namono olona maventy, nananona izy azy teto amin'ny firenena
Zany tovolahy zany. Normal be raha ohatra hoe tady ho latsany amin'ny opposition no Zaka Rabenindrina niavia de sa tête aurait été mise à prix. Donc c'est un crime crapuleux. Ka isika mianakavy Tanjozotra andeha eny Akanjo. Za noho ny lalàna aty andafy tsy afaka mitarika hoe ndana na hoe manaova zao na manaova zao. Fa zavatra azoko tenena aminareo de zao: je suis entièrement avec vous. Entièrement. Za moa moaly zany nisy tsy haiko na i Rosy no nanoratra an'iny na iza no nanoratra an'iny. Tena misaotra. Hoe ty ranamany ty no niteny teto, tsy nijanona mihitsy isan'andro. Ary tena marina zany. Zay no mahatonga anahy koa vao maraina ahako tsy maintsy hiteny aho alohan'ny andehanan'ny olona hoe refa vieux mantsa, faites ça avec amour, paix et dignité. Ne leur laissez pas salir votre dignité, piétiner votre dignité. Mafy anareo zany misasa hoe tena tsy ampy rano zany. De zany déodorant efa lafo. Ranomanitra efa tsy hita intsony misy fôpila. Ny rano koa mbola fôpila. Mafy anareo zany hoe rano isasanao vidiana vola be. Tena mafy zany. Ho an'ny olona zay ho tonga ao tena teneniko fa tsy moramora. Tsy moramora io. Aza manao engagement mivoaka mihitsy areo tonga de mitrotro hoe ce sera un défi. Ensemble, on sera ensemble. C'est le prix à payer. Faudra beaucoup de sacrifices. Satria tena ampitahy an'le riva mihitsy anie le firenena. Tena tsy vita ampitahy an'le riva hoe tena inona nefa an'reto mpanapotika reto. Fa le système financier, administratif, corrompu. Azonareo imazinena raha ohatra hoe misy fihetsiketsehana eny an-dalambe. De tsy hidina eny an-dalambe reto zandary tsy mahazo sosy. Azonareo eritreretina ve zany? Lasa aloha fa nisy olona nandefa vaovao io vetivety e. Ay, maheno azy zany fa efa iomana. Aleo tsy avokako fa manjary tonga de sy dinan-dralahy eny am-panidinana fa aleo gardeko ato andray matotoky arin'ala. D'accord. Raha ny vaovao reko io zany de ny démissionna ny DRCC any amin'ny faritra avaratra. Tokony ho fantatritsika zany. Raha ny tena marina, efa tokony ela Maradona koa ny démissionna raha mirespekta ny valeur. Napetraky ny vadiny izy sy naraha ny vadiny hatramin'izay izy. Fa izy moa io de mbola mifikitra amin'ny toeran'io, mbola tsy fantatra ny ambaran'ny rapitso. Ya, fanao velomy tsika vetivety a. Raha misy fanontaniana de azonareo apetraka amiko. Apetrao tsy maninona, misotro kafe kely a.
Fanikaoatsy. Bon, en tout cas mirary soa atsika mianakavy a. Tena mitondram-bavaka ho an'ireo tanora Gen Z a, Gen Y a. Ohatran'ny nisy nalefa anareo aho hoe demandena expert amin'ny resaka cybercafé, non cybercriminalité, communication sy ny karazany. Raha marina iny de mba manondrato anareo amiko fa azo délocalisena. Manana ekipa expert amin'izany tsika ary azo délocalisena aty a Frantsa, na olona firy ilainareo na olona firy. Possible tsika mahavita tonga de micomposer ekipa 10, olona 10 ao anatin'iray andro fotsiny. De le mahafinaritra mandra-pianatra tokoa, sambo tahian'Andriamanitra indrindra anareo eny an-kianja. Raha ho ihany zay nofinofiko zay hoe mandefasa emissaire ifampidinika amin'ny lehibean'ny zandary mangatafy fivoriana fa mino aho fa tsy fahavalim-pirenena izy ireo fa mba olombelona ihany koa, mananjanaka tanora ohatranareo. Le zatrizatra zandry malala isany, bon courage nareo. Za miteny eto a, tena teneniko anareo zany zay. Tsy manao politika aho fa mpanao gazety, ary za tsy mitady place politika. Betiko anareo zany, tsy mitady place politika aho. Donc aza afangaronareo amin'ny hafa mihitsy ahoko mba tsy hin'ny olana mety olana amitsika, satria za de tsy mitady place politika zany, mahavelona ny fiainako, na de hoe sahirana aza noho ny tsy fisian'ny liquidité. Ka de apetrako aminareo zay hoe tsy mpanao politika no miresaka aminareo ty, fa mahavita stratégie politika. De kosa aloha de tsy afenina aminareo zay. Efa niteny hatreto hoe ny manongana an'iny hoe tsy mila manao dépense rira. Zay mieritreritra fa mila dépense be manongana an'io de izy mivery. Ary teto aho efa niteny hoe cette fois-ci ny vahoaka no hitarika an'io tontolo io fa tsy ny mpanao politika. Raha kely indrindra il y a 7 mois ou 8 mois de cela no niteny an'izany, ny vahoaka no hitarika an'io. De io izy io taritinareo satria io ny lalana mety ary io no izy. Ino matoko.